Anatin'ny sosialy andro fanamafisana ny firaisan-kina eo anivo ny mpiara-monina dia mikarakara hetsika ara-panatanjahantena indray ny fikambanana ampy filoha Cité Miray na ACM amin'ny alahady 10 septambra izao ary no tanterahana izany izay miendrika hazakazaka fiarahamientana ho arahantsika ny ambangivangon'ny kiasikany izay eo ambony micro an'ny Lovana Manantsoa eo amin'ny sariny Christian Rakotondramanga kosa. Hazakazaka amin'ny 7 kilometatra no arahan-dreo-ponina etsy Ampefiloha ho tanterahana amin'ny alahady 20 volana septambra ho avy izao. Mitondra fanazavana ny mpikarakara Andriamatoa Homamy. Cité mihazakazaka andiany faharoa ty taona ity zany izay karakarain'ny Ampefiloha Cité Miray. Natao foana moa zany ty hetsika ty ho amin'ny fampiraisan-kina sy ny fampihavanana ny olona eto amin'ny cité sy ny manodidina azy. Zay raha teo moa no tanjon'ny ACM amin'ny alahady 29 septambra moa izy ity no atao amin'ny fitora sasany maraina no miainga. Fiaingana moa dia etsy amin'ny parking ex Bambo fivarotana fiara etsy amin'ny Fiaro. Maimaimpona ny fandraisana anjara tsy misy aloha ary ny fisoratana anarana dia efa nanomboka tamin'ny alatsinainy teo ka hatramin'ny asabotsy hatramin'ny 5 hariva zany eto alohan'ny manoloana ny superety Ampefiloha izay iarahana amin'ny mpanohana raha teo moa zany. Maimaimpona hoy izahay satria atao izay hamaro ny olona handray anjara amin'izy ity. Fampihavanana firaisan-kina ho an'ny mponina sy ny manodidina amin'ny alalan'ny fanatanjahantena no antom-pisian'izao hetsika izao izay atao maimaimpona. Miisa 700 kosa ny isan'ireo mpandray anjara andrasana amin'ity hetsika ity. Manodidina ny Lakanosy sy ny manodidina no hanatanterahana ny hazakazaka ary isy ny Zomba iarahana ho famaranana.